andraso mihitsy aloha. Mandingana be zany fa averintsika hatramin'ny voalohany. Efa pare daholo ve? Pare very miavonavonisany a. Efa samy pare daholo izay menakavy fa entina handeha hanao vakansa hiaraka aminay ianareo androany. Andeha hiasa ny manambato moa zany tena direksiona ny menada fa mba nitondra andretra fianakaviana reto hanao vakansa izahay. Tena hoe ity mihitsy ny fiarahana voalohany nataonay enina mianadahy mianaka. Rehefa navita voyage maromaro teny an-dalana dia tonga soamantsara teto manambato ihany. Dia aleo aloha nareo aseka makafy kely ny andro vao maraina aty manambato. Araka ny efa hitanareo tamin'ny videoko tamin'ny janvier moa dia toerana tena mbola tsy nisy ninina mihitsy ity tamin'izany fa efa somary mivoatra tsikelikely izy amin'izao fotoana izao. Vao maraina moa zany izay menakavy dia nanao randonnée nakany amin'ny ranomasina. Lasa zany ny randonnée dia ho any amin'izany ranomasiny manambato zany hay izao sady tsy nisy nitondra maillot de bain nanay. Allô, nitondra fanalesy, c'est pas excuse me. Zao ny atao hoe tena hoe aventure. Tonga sy hoe ety amin'ny ranomasina daholo. Tena isan'ny tsy dia azo sangina loatra ity ranomasiny manambato ity fa tena masika be. Izay menakavy raha teo moa zany amin'ilay tsisy mahay milomano dia naleonay somary nisangisangy kely amin'ny rano teny amin'ny sisiny fotsiny fa tsisy nasany joboka tany anatiny. Rehefa vita moa zany ny filalaovana ranomasina dia lasa nandeha keny an-tanàna indray andeha hanao kilalao any anaty rano. Tena mahafinaritra manao vakansa aty amin'ny toerana ity satria be dia be ny aktivité afaka atao moa ihany koa miala amin'ny toerana mahazatra fanaovana vakansa isan-taona. Samy toinany daholo fotsiny ireny sarina mpisehoko anareo ireny fa en général nahafinaritra ny vakansanay vita ny adidy vita ny asa nefa nahazo rivodrivotra mahafinaritra ihany koa. Dia zay merci anareo foana manaraka anay dia mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray dia bisous, ciao.